ary mampalaelo misy amin'ireo olona miresaka izay nanatrika nomena tombony anatrika n'lay filan-kevitry ministra mba hahitany zava-misy marinao sy ireo tompona ndraikitra ireo mihitsy no apisy ny tsy fampinasa eto Majunga tsy possible zany ampitombo ny asa ary ampitombo ny olona hiasa raha ho ataony ka ampiena indray ve izy fa nisy zavatra lesoka kely tao dia tsy maintsy ahitsy reny lesoka reny ahoana ny afahantsika manitsy an'ireny miaraka anjara ny ministère en santé anjara ny ministère en tourisme miara-manitsy an'izay lesoka izay amin'ilay orinasy izay misehatra amin'ilay izy donc asory amin'ny saintsika hoe satria manko misy an'izay motel ohatran'izao dia zao izao tsisy fifandraisana za motel amin'izao fotoana zao dia ny ministère en tourisme no mikarakara azy ny fanaovana ny tolobidy ho amin'ny fitantana za motel mbola tsy nandeha fa nasainy Andriamatoa vakio tsara ny ilay conseil de ministre tamin'ny 6 mars 2025 dia ho hitanareo azy hoe aprisina aloha ny ministère en tourisme andray antanana hoe otrina marina ny tokony vola ho ampidiriny za motel io dia izay no base ialana amin'ilay appel à manifestation d'intérêt rehefa aveo hoe mba tsy ho ambany kely ny vola alohan'izay olona mahazo azy eo amin'ny fanjakana ny zavatra nitakiny Andriamatoa filoha zany tamin'ilay izy dia hoe mba tsy ho omena olona amin'ny fitantanana vidiny ambany za motel raha io valeur za motel io fa tokony mba mifanatsana amin'ilay ilay heritreretiny mpitantana amin'izao ny vola ampidiriny no omen'ilay olona anatin'ilay izy ao karaha tena mba nahalasan'ny saiko zany dia ity resaka tany Mahajanga ity satria tena tapitra amin'ny teny daholo zany amin'izao fotoan'izao Dania na be ny tanàna ny gouverneur na ny gouverneur ny Boeny gouverneur n'Analamanga sady secrétaire national ny tokony eo amin'ny fianakaviam-be amin'ny fitondrana hatramin'ny be ny tanàna Mahajanga lasa miteny daholo manoloana izy mitondra fanazavana dia hoe fahoany fa inona marina mahatonga an'izany satria ao ambadika izy koroa efa samy miteny zareo tany am-pianarana hoe mandeha misokatra ny fanadihadiana dia ahoana fa maninona le fanadihadiana tsy avela iroso milamina fa ohatra mivadika misy tsindry zany nge le ao ambadika le fanazavana sy faneho-kevitra maro samihafa malo za so tena malina hita le vidéo nataony lehibe ny tanàna Mahajanga tonga hatraminy hoe izy zany le hoe misy le fahapozinana ra-tsakafo zay daholo inge le serasera natao hatramin'ny voalohany dia fanarahana le hoe mandeha ny fanadihadiana na ahitana hoe inona no nahatonga an'le izy satria olona maro ary olona ambony eto amin'ny firenena no voankasika izy dia rehetra zany ny eritreritra hoe mijanona treo le izy dia miroso milamina lay fanadihadiana fa mbola tonga zany mahita an'le vidéo nataon'le maire ny Mahajanga zany dia hoe tsisy resaka hoe amidy amin'ny fanjakana zany tsy mbola eo mikasika an'le hoe fa hoana moa zany ny tonga amin'izany be ny tanàna ve zany dia tena hoe tena tsara toerana hoe izy hitondra fanazavana amin'izany satria raha mikasika an'le hoe hôtely anankiray zay tsy le nakatona fa le akaikin'le nakatona zany hoe lasa nampandra ratsy mandeha ny resaka dia ohatrany hoe sao dia mba ministra hafa na tompona andraikitra hafa mahakasika an'izany no mitondra fanazavana fa eo mantsy no mahatonga an'izy hoe fa tena lasa ohatrany miteny daholo zany zao rehetrarehetra zao zany ny tompona andraikitra samy hafa manodidina n'iny raha iny dia hoe fa ahoany inona ny mahatonga an'le izy satria lasa ohatrany mampiahiaby izy izy zany hoe maninona tsy atokisana ve le vokatra le fanadihadiana hoe sao dia mamoaka zavatra hafa tsy araky ny tiana hatongavana ka dia asesika daholo ny mpanao filazana sy famakafakana sy mipaneho hevitra ao anatin'le izy ho hitatsika eo ny fivoaranazany dia aloha andeha jereny izay mihitsy le izy alors angaloha raisina ny andro satria ny fotoana efa mandeha sao dia mahazo fanamarihana antsika dia tsy omenareo anjara fotoana mihitsy zay mba hitenenana fotoana zao ary omenanareo ny fitenenana aorin'ny aloha fa tonga dia alefa avy hatrany ry Dania miasoa ary miaraba toko iya toko miaraba toko manao any miaraba toko fanata sokola izy ndao ary fampiaraba nenany zavatra miresako andaniko ny fotoana koa omaly mba nahita an'le vaovao fa tena nalahelo tena koditra eritreretra hoe mifamono ve ny malagasy izay mihitsy resaka fisikanana ve orevoly
fahamarinana dia tafian'le ray dia misy maty andreka ohatrany hoe tsisy dikany amintsika tsony le vaton'olona tena manjaka le fanahy ratsy le tonga ratsy amono ny voda mandrava zeny mahatonga ny teny hoe roviana ary amin'ny fomba ahoana le plus vite possible mialatsy no ametrahana olona mpampiavana satria sady sambatra ny mpampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra ny olona n'le fitondrana manao izy tena manao izy araka sy izy kosa aloha ny eo dia manao amin'izay eritry ny satria namena azy fahefana fa izao zay zavatra ataony rehetrarehetra dia mampizarazara zavatra misy zavatra eo forony dia eo zany mahatonga n'am'teny dia boky teny fiainana ho any tena vahaolana mbola misy mandahy ihany raha mahita akoatran'izay tsika zany zao satriona ny ray fotsiny sady tsy misy vazance satriony eto no afaka mifantoka amin'ny mpampandrofony tsika dia izay anankiray aloha io zany raha tsy any any amin'ny lohany mihitsy ny mpampiavana tsy mety dia manaraka ho azy mety ambany na ho azy tsika ino moa le mpampiavany ty raha tsy mety raha vao tia melamela dia momba ny resaka hoe fomba malagasy dia ny olana amin'izy dia izao tsika zany sady miantso an'le mpahary no mbola miantso razana tena fady zany le olona lela-panadita mahatezitra ny mpahary zany zavatra mahitsy be zany rehefa miantso mpahary dia aza sy zarazaraina fotoana mba hahafahany hafa maneho hevitra sy miantso ihany koa dia tsoandrimpalemina be diabe ny mbola afaka resahana ny azy tena mba miandro zao par rapport amin'le raharaha tamin'ity resaka hoe famonoana fifamonoana tany mba mivotry be kily ity tena tia haino an'le tompona ndraikitry ny eo ny fitandrona ny filama indrindra fa ny gendarmerie zany ny chef district any toerana zany par rapport an'le satria ohatra mbola tsy nahinoana version tsara zany zareo inona marina satria raha ny hainony zanaky ny victime sy ny rahalahan'le victime zany tao anatin'le niaraka tamin'ny tompona ndraikitry onivony antoko avita amin'ny omaly dia ohatra ny misy fanomezantsiny any tompona ndraikitra ny eo anivon'ny fitandrona filamina rehefa ny gendarmerie hoe natsoa na ela be eo vao tonga efa lazaina melony efa mba ho avy ny district etsetraetsetra dia ny efratorin'ny acte zay vao tonga le izy inona mahatonga zany rehetrarehetra zany ary io araka nymarintsika tamin'ny omaly tsy hoe vao tamin'io fotoanany sabotsy io tamin'io 15 io no fa nisy talohan'izany efa ambana dia tsisy fisoroana afaka natao mihitsy mba tia heno version hafa zany satria atreto aloha dia saikiny version afa-ty amin'ny victime foana ny heno mba tia heno version satria mino afa tsy ho amboamboarina matoa maka fotoana ela be vo hitondra fanazavana androany efa talata tamin'ny sabotsy le izy dia ohatrany hoe tsy andry fanamboaramboaran-teny na hoe sokajina teny na hoe fisafidianana voambolana ao anatin'le izy fa mba tia heno fotsiny zany inona ny version ny afa-ty amin'ny entre guillemets officiel miohatra amin'ny intranga tany ambany vohitra be kely iny fa tena mahatonga saina be tokoa le izy amin'ny lafiny anankiray rehefa misy antso vonina indray aloha ambadika ao dia raisina iampitiaviny anao miaraba tompoko manao hoana ianao ahenao kely ahenao kely aloha fa ohatra amin'ny orakoraka be izy zany zay ary mahafinahitra raha rehefa opération za miarabanareo dia miarabanpe dia miaraban'ny teknisiana dia miraha soa iletra miaraba antiko lazaka dia momba an'le fitakiana ety eto tanàna amizao zany fitakiana etra ohatrany songa be mety amin'ny taxi be sy taxi amizao nefa reo no azo azana hoe fa orinasa kely zao dia eto am'tanàna fa raha miorinasa isady zany otra deliside zareo zany mahiazo faneram-bahona na kely eny amin'ny mavazovana ny soperaty refugera ny mécaniciasy isan-karazany ny orinasa kely tohatra ny tena filaly le commune indray le taxi be taxi tohatra reo zaka fa dimy eny ny eto alohan'ny taxi be dia ohatra zay taxi dia ahoany leto taxi moto reto zay tsy azahoan'ny taxi vola taxi moto mora be frais zao ko mando moramora kokoa frais le taxi moto dia adao ny olona mandeha dia etaka anao ata taxi amizao apetapeta any momba le sisamenona tany avitsy tena nahina le famakafaka le mpanao gazety misiatika an'izy dia tena mahaosaky iny dia
le amle gato zany le aina amizao fa tena ohatra hoe mamono koa resaka politika era zany aminao olona iana fiana olona ohatra andreo fa positiva misy de zany fandeferana hoe efa izao ianao fa tsilany efa resy ianao de mivady mamono zareo samy zareo ihany tena manahirana akoatran'le resahana to tsika miandry fanazavana avy amin'ny tompona ndraiky mpanjakana isambaratonga zany mikasika an'iny na chef district na zay lehibe ny OMC any amin'ny district zany sy ny mpitandro filaminana satria voatonontonona tao anatin'le faneho-kevitra avy amin'ny fianakavian'ny maty zany tamin'ny omaly fa etsikilany ihany koa azadiny fa didi-pitsarana le maneho an'le voka-pifidianana alizy moa zany mbola afaka mitondra andraraha no any amin'ny conseil d'état afaka mitondra andraraha fa tsy manakana lehibe ny tanàna ray ny asany zany lehibe ny tanàna fanambarana fa volany zany eo anivon'ny tribunal administratif mandray ny asany izy karaha ohatra ka mamoaka didy mifanohitra amina avoakan'ny tribunal administratif ny conseil d'état raha nitondra andraraha tany lay andany milaza fa hoe tsy manaky an'le voka-pifidianana zany koa mako mbola hafa hoe nitondra andrarahany conseil d'état ve lisa hoe tonga de tsy zeragna tsy hitondra andrarahany fa tonga de ataonay hoe tadiriky tsara le tenen'le commandante am'zay mbola commandante amin'ny raha 2009 hoe résolution par la force iny le tsakitsaky ny azy tena tsakitsaky zato dimapolo ngamba ny azy fa tsy arivo tamin'iny ndalo raisiny ianao miaraba tompoko ala zay iny ary averina kely momba lisaka tany Bekily zay tsy tena mampitany tsy misy zavatra mifandray le izy ary be ny tanàna avy namitsana samboaty de miparty adversa na anana mampitsara mitsy le olona tao fa de olona mpanenana taminy nanao izy moa mpanenana taminy hoe irmara de teneny teo nanonona anarany de etsy an-daniny na eny fanambarany député 5e arrondissement de matona Ibrahim ny teny fa anazy ny tanàna de izy mafy be de afandraisiko am'izay le izy de tany Bekily any zany no montrena fa mafy be ry zareo inona ary no montrena eto amin'ny ria amin'ny ria antsay source ria amin'ny firaisana fadiny fa maro fa mafy be ry zareo fa any le izy le fitenenana an'izay hoe anay ny tanàna fa zay mafy be de manaraka an'iny daholo any orange rehetrarehetra de na didi-panjakana ary amin'ny conseil d'état io tsy rarahiny zareo fa izy mafy be fa naza ny tanàna de robainy didi-panjakana io tsy rarahiny io zay io moton de panure zay zay anakray iny ihany no le anakray miteny matofolo hoe ho fongarina ny mpanohatra de io zao izy io de manohatra azy zany minazy manko zay tsy manaraka ny heviny na olona ho aminy eo ihany azy amin'ny armada eo ihany io de atony an'izay satria tsy manaraka ny heviny fa ny azy ihany no tena mpanjakana de tonga am'izao situation zao tia mandra-pahoviana zao situation zao fifidianana zao nisy ohatran'iny ilo de profitika mivaingana fa tsy crédible le fifidianana natao io izy io zavatra mipotsy zany tsy tany rery nisy an'io anandre tany tomboangy sa taiza le anak'iray koa nisy contestation électorale ohatrany de mifotra daholo fa tsy anaiky mihitsy zareo paravo ny mpanohatra nanao io de vetivety kely de efa voatonga tany ny mare amienina kosa avy enao natrony am'raika amby folo anao voatonga any fa famena moyen zao ianao io moa zany rehefa tonga moyen ohatra ndreny de hoe ndasy aloha fa mbola lamina ndray fa tsisy manao permanence eto za zany koa hely izy rdali zany mbola misy an'le pitsikitsy mbola maka validation amana tsy idirantsika lala aloha fa tsika miandry version officielle hoe ahoana maty aloha tsy hiverina ntsony fa na zany tena mampalahelo hoe tena misy raha latsaka vokatry ny resaka hoe disadisa politika zany resam-pifidianana fa marina le fanamarian'le olona teo hoe io ary le hoe anainy tanàna de mihina zany fa anaprofan'izany zareo le manomboka amin'ny lakamisy io am'le hoe mikisakisaka mivarotra moron-dalana tsy azo varotana ntsony de anaprofan'izany ary hitarika mihitsy izy rany raha fandehany satria fanseho izy zao tao anatin'le opération inona le izy teo ditra opération ditra niteny izy tamin'iny andrainy andraikiny izy manao mpitandra filaminana de manao ihany koa zany izy ao anatin'le izy didi koa zany le hoe anaprofo zany zareo ao anatin'le izy fa anazy io de miandry zany mino fa metanana amin'ny exécutif ny tanàna Antananarivo zany tompona andraikitra lazany zany amin'ny roviny izy teo raha fakapitso raha fakapitso mission fa tsy voelingely la fifamoivozana na nisy zavatra any fa de isotra tsara ao anatin'le ataontsika ho amin'ny tombotsoany besin'ny maro